rehefa avy nyresaka manokana reo karazana zezika biôlôjika 5 isika de izao isika amy tapany faharoa iresaka manokana am'izay ny fomba fampiasana ny zezika biôlôjika hoe ahoana ny fomba hoaintsika mampiasa ny zezika biôlôjika zay zany no resantsika amin'ny tapany faharoa de hojerevantsika voalohany aloha hoe amy fotoana manahoana no ampiasantsika an'ireo karazana zezika anaky 5 horaisitsika voalohany aloha ny momba ny hoe amy fotoana manahoana antsika tokony hampiasa ny zezipahatra na le resaka hoe fimezany resantsika teo a de amy fotoana manahoana antsika ny mampiasa ny zezika otrika na composta ny ranon-jezika sy ny sisa ka ny raisitsika voalohany aloha de hoe ovinantsika amy fotoana manahoana araky ny tany sy ny voly mety aminy de hojerevantsika tsara indray zany hoe amy fotoana manahoana isika tany manahoana sy karazam-boly manahoana no ilaitsika ampiasana ny zezika otrika na ny zezika composta ny zezika otrika na ny zezika composta de ny tany mety aminy a de ny tany somary mamasika na tany be tany manga ny zezika otrika na zezika composta de manatsara ny nofo-tany amin'ny alalan'ny fampitombona ny fahafaha mitazona rano amy tany mamasika ary maivana ny taron'ny tany amy tany be tany manga ny karazana voly tena mety amin'ny zezika composta na zezika otrika de ny fambolena voankazo a ny anana sy ny legioma sy ny fambolena céréale na vo zany ny tombontsoa tena miavaka mainty nefa hitantsika teo ihany fa hoe mampanakarena amy tahary organika mampitombo ny tsiron'ny tany biodiversité microbienne ary mampatanjaka faka na resaka développement racinière zany ny faharoa ny hoe ny ampiasana ny ranon-jezika na ny thé de composta zany araka ny tany sy ny voly mety aminy ny karazana tany mety amin'ny ranon-jezika na ny thé de composta de ny tany mirindra na ny sol équilibré fa somary mahantra ara-tsakafo zany hoe sol équilibré zany izy fa mahantra ara-tsakafo zany hoe tsy tena ampy resaka nutriment zany hoe tany mahantrahantra zany ilana ranon-jezika satria ny ranon-jezika zany manome otrika sakafo be de be ny karazana voly mety aminy de ny legioma raviny ny fambolena malemy zany hoe ny resaka culture fragile ary ny zava-maniry fatao haingo toy ny voninkazo ny tombontsoa miavaka aminy de manome sakafo haingana sy mora levonina avy hatrano any zava-maniry io le ataontsika hoe biostimulant ny zay zany ny mikasika manokana ny hoe ny fampiasana manokana ny ranon-jezika sy ny zezika otrika na ny mikasika ny zezipahatra na fumée indray a de ny karazana tany mety aminy de ny tany tsy mamokatra mahantra ara-tsakafo ary le tany tena zara raha ahitana tahary organika satria fantatsika tsara fa be tahary organika be ny zezipahatra de tany tena tsy mety tany tsy mamokatra zany ny tena tsara ampiasana ny zezipahatra tany tsy mahantra ara-tsakafo ny karazana voly mety aminy de ny tena mety amin'ny zezipahatra na fumée de nyreo famokarana lehibe na grande culture ohatrany hoe katsaka mangahazo voamaina zany ny tombontsoa miavaka entiny de manakarena azy oatra izy a manome sakafo voarindra miandalana ary manatsara ny firafitry ny nofo-tany manarak'izay mikasika ny zezika maitso na ny engrais vert indray a de ny tany tena mety aminy de ny tany efa reraka ny tany efa tena reraka tamin'ny fampiasana zezika simika ny tany simba tena efa simbany zezika simika zany a tena ilaina ny fampiasana zezika maitso na engrais vert hitsabona an'le tany de ny tany efa tany kaon'ny rano le tratrana érosion le zay nanaovantsika resantsika hoe nany amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinana sy atsinanana iny tena mila mampiasa zezika maitso na engrais miaro amin'ny fikaohan'ny ranony nofo-tany zany ny karazana voly mety amin'ny
zezika maitso na ny engrais vert de ampiasaina mifandimby amin'ny fambolena voamaina sy ny fambolena sy ny fanomanana ny legioma zany. Ny tombontsoa miavaka entiny de mitazona azoto amin'ny nofotany ary miaro nofotany tsy kaon'ny rano, iny efa niresahantsika. Zay zany mikasika manokana ny momba ny zezika maitso na ny engrais vert sy ny zezipahatra. Ary ny farany indrindra de ny zezika lohamenaka na zezika na hoe le purin de plante, ny karazana tany tena mety aminy de ny tany ampiasaina matetika ary mila sakafo vonona haingana, zany hoe nutriments rapidement disponible, tena mila zany hoe resaka famokana sy tany mila sakafo haingana zany, zay ny ilana an'ilay purin de plante, zany hoe resaka raha ny fitsaboana de hoe urgence. Any tena ilana azy amin'ny zavatra tena maika, misy zavatra maika, sakafo maika, azo raisina maika zany. Ny voly mety aminy de reo voly mitombo haingana, ohatrany hoe voatabia, legioma, anana, sy ireo voly tratran'ny bibikely manimba, mbola tratran'ny bibikely manimba. Ny tombontsoa miavaka entiny de mampanakarena ny nofotany izy a, mitazona azota amin'ny tany ary miaro ny fikohan'ny rano ny nofokely, ny nofotany, zany hoe ny érosion zany le resantsika, ary miaro ny voly amin'ny bibikely manimba rehetra. Zay zany ny tombontsoa manokana azo amin'ny fampiasana zezika lohamenaka na ny purin de plante sy ny karazana tany sy ny voly mety aminy sy ny tombontsoa miavaka azo aminy. Eto am-pamarana isika de hijery manokana hoe ahoana ny fomba ahafahana manambatra ireo karazana zezika biolojika roa na telo ahafahana mahazo vokatra tsara mba hialana tsikelikely na tena hialana tanteraka amin'ny fampiasana zezika simika, satria zay ny tandrotsika hoe miala tanteraka fampiasana zezika simika. De ahatongavana am'izay de mila manambatra isika zany zezika anakiroa na telo arakaraky ny tokony ho izy. Ny voalohany indrindra aloha de ny fanambarana ny zezika compost sy ny ranon zezika compost. Amin'ny fotoana manahoana ny tokony ho ilaina ny fanambarana n'ilay compost, le zezika otrika sy ny ranon zezika compost na le teo de compost zany. Ny tena ilana ny fanambarana azy de ho an'ny karazam-boly amin'ny tany tsy de mamokatra loatra ary tsy ampy sakafo, zany hoe resaka faible en nutriments zany, de azo atambatra izy roa. De ny fampiasana azy ny compost mandritry ny fotoam-pambolena indray mandeha isa-taona ohatra no ampiasaina ny compost, fa ny ranon-jezika na ny thé de compost kosa de isaky ny 5 andro ho fanondrahana ny vokatra. Zay zany no ifamenoana izy roa, zany hoe lay zezika compost na le zezika otrika tena ampiasaina amin'ny fotoam-pambolena isaky ny amboly zany, fa ny ranon-jezika compost de atao fanondrahana ny vokatra isaky ny 5 andro. Zay zany ny zezika ny fanambalana ny zezika otrika, zezika compost sy ny ranon-jezika compost aloha zay. Ny azo atambatra ihany koa de ny zezipahatra sy ny zezika maitso. Ny zezipahatra sy ny zezika maitso, ny tena ilana azy de natao manokana ho an'ireo karazam-bokatra mitady fikarakarana manokana na culture exigeante, ohatra ny voamaina sy ny katsaka, zany hoe le vokatra ataontsika hoe vokatra lehibe zany, famokarana lehibe. De ny fampiasana azy ny zezika maitso mialohan'ny fambolena, fa ny zezipahatra mandritry ny taom-pambolena. De iny moa mbola azo ampiana ranon-jezika ihany koa raha hitantsika hoe misy anampiana azy. Ary ny fahatelo farany de ny ranon-jezika miampy zezika lohamenaka. Ranon-jezika miaraka amin'ny zezika lohamenaka azo ampivadiana tsara ihany koa reo. Ka ny ranon-jezika ny tena ilana ny fampivadiana ranon-jezika sy zezika lohamenaka de ho an'ny ny tena ilana azy de ho an'ny volianana sy ny legioma sy ny vokatra mora tratry ny bibikely. Ka ny fampiasana azy ny ranon-jezika ampiasaina isaky ny 2 herinandro, fa ny zezika lohamenaka isaky ny 3 herinandro. De ireo zany no atambatra de misy fiantraikany be dia be. Ny tandrotsika de ny hoe fahaleovantena tanteraka
tsy miankin-doha amina zezika simika isika de mila mahay manambatra ny lozantsika. De izay no zavatra lehibe mikasika manokana mikasika ny resaka zezika biôlôjika sy ny fomba fanamboarana azy ny fomba fampiasana azy ary ny fomba fanambarana azy. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra zay vazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.